tambary iray alina hektara no vinavinainy avy eo anivon'ny ministeran'ny fambolena sy ny fampiroboroboana ny tontolo ambanivohitra ho volena ny masomboly vary hybride araka ny nambaran'ny minisitra tompon'andraikitra tsy vita ary samy rery anefa izany fa tsy maintsy ampiarahana amin'ireo pitsopitsony samihafa dia ny toha-drano izay efa vita ny ezaka mahakasika an'izany voatsela akory izay. Mieritreritra ny anafatra masomboly sy vary hybride avy any Chine milanja 100 taonina ny ministeran'ny fambolena sy ny fampiroboroboana any ambanivohitra araka ny nambarany ministra Ravatomanga Roland. Ambolena amin'ny manavelara-tany mirefy iray alina hektara ireo vary hybride ireo ary ahafahana mampitombo ny vokatra 5 hatramin'ny 10 taona isaky ny hektara. Tanjona tokoa ny hampitombo ny vokabarika ka hatratraran'ny Madagasikara ny fiariana ara-tsakafo. Panatratra 4 millions de tonnes de production, latsaka 300 tonnes teo fotsiny 4 millions. Exactement 3 967 863 tonnes. Production campagne 2013-2014 zao. Manao fanamby zahay fa amreo vokatra rehetra reo dia voalohany aloha mariako fa tamin'ny taona 13 no ny antony maro 3 600 000 tonnes production antsika. Tamin'ity tsika zany 4 millions de tonnes. Fanamby apetrakay ary azona iantoka fa ho tanteraka dia 4 millions 500 000 tonnes tsika amin'ny taona ho avy vokabary io zany. Efa maro zava-bita ahafahana mampandroso ny sehatry ny fambolena sy mampiroborobo ny ambanivohitra. Isan'ny Asian'Andriamantoa Roland Ravatomanga resaka no mikasika ny fametrahana toha-drano. Eo ampanenjehana mafy ny famitana ny toha-drano lehibe zany any atsimotsika hoe vita somatsara ny any avarana. Maro be ireo toha-drano madinika efa natao zany rehetra zany dia entinay manita raha ny vokatra efa azo no tianao ho fantatra dia tamin'ny taona 2014 ity dia mitotaly 26 792 hektara ny voa lampidiran-drano vaovao ny tanimbary zany efa réalisation zao aketin'izao io tamin'ity taona ity amin'ireo toha-drano madinika sy toha-drano vaventy resahako teo mino fa iaikitsika rehetra fa anisany vokatra azo tsapahitana zany. Vola mitetina 5 hatramin'ny 17 tapitrisa dolara amerikana kosa no mbola ilaina entina hanatanterahana ny ady amin'ny valala. Tsy maintsy amafisitsika ny ady an-tanety ady an-tongotra. Tany tiliara dia natao sinay tokoa ny hoe 1 million de dollars avy amin'ny BAT hoentina manampy any CNA na Centre National Anti-Acridien. Izay dia efa anisany fanamafisana sady misy atao amin'ny fampianarana fanamafisana renforcement de capacité moa milazana azy amin'ireo mpiasan'ny CNA amin'ny volio. Misy koa hividianana fitaovana ho ampiasaina avy antany ary misy apany hividianana fanafody. Zany hoe ataotsika mifameno avy antany ny ady an-danitra angamba lazako azy lutte aérienne ataony FAO sy ny antsika ety antany. Notsindrin'Andriamantoa Ravatomanga Roland, ministra ny fambolena sy ny fampiroboroboana any ambanivohitra ihany koa ny mahazava-dehibe ny fampiofanana arak'asa amin'ny alalan'ireo ivitoerana fampiofanana ireny entina namafisana ny traikefan'ireo mpamboly malagasy.